lohan-taona na fête du printemps fantatritsika ihany koa amin'ny dikateny hoe taom-baovao sinoa. Io no isan'ny fety manan-danja indrindra eo amin'ny sinoa. Manamarika ny fanombohan'ny taona amin'ny alalan'ny fanisana ny fihodinan'ny volana izany. Amin'ny ankapobeny milatsaka eo anelanelan'ny 20 janoary ka hatramin'ny 10 febroary amin'ny calendrier grégorien ny fetin'ny lohan-taona. Maharitra eo amin'ny 15 andro eo ny fankalazana ka fomban-drazana maro no tanterahana amin'izany toy ny ani-pitoloha, ny afomanga ary ny fifanankalozana fanomezana anatin'ny valopomena. Fanararatana ny fivorim-pianakaviana ihany koa ny fotoana toy izao ka iaonan'ny rehetra sy araha manao fety miaraka. Eto Madagasikara manana ny lanjany manokana ihany koa ifety io noho ny fifandraisana ara-kolontsaina efa mafiorina teo amin'ny Chine sy Madagasikara tao anatin'ny 10 taonany maro. Io lanonana io ihany koa no tena hanehoana ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny sinoa izay miasa sy monina eto amintsika. Mandritry ny taom-baovao sinoa dia misy koa ny fanolorana vola izay antsoina hoe yasoetiana izay omeny zokiolona ho an'ny zandriolona. Matetika aorinan'ny fiaraha-misakafo ny taom-baovao anatanterahana izany. Sabotsy 10 febroary 2024 lapan'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Vahoaka maro mifanaretsaka. Teto tokoa mantsy no nankalazana ny taom-baovao sinoa tamin'ity taona ity. Lanonana nahitana seho ara-kolontsaina no nandravaka ny lanonana teto ka nanentina olona maro. Nanafana indrindra ny hetsika teto ireo mpianatry ny Institut Confucius teto Antananarivo tamin'ny alalan'ny dia, ny hira sy ny fifanankalozana ara-kolontsaina samihafa. Lanonana izay notron'ireo manam-pahefana maro na avy eto an-toerana fa indrindra ireo fikambanana sinoa samihafa monina eto. Taona ny dragony ity taona vaovao ity araka ny toninandro sinoa. Taona izay manamarika ny fahendrena ao anatin'ny kolontsaina sinoa. Taona izay mandimby ny taon'ny bitro ihany koa. Ho an'ny mpanatrika dia tena toy ireny lanonam-pianakaviana ireny nisy teto. Nanome voninahitra ity lanonana ity ny Andriamatoa Jean Gouey izay nanambara tao anatin'ny kabarany amin'ny fahatokisany ny fifandraisana misy eo amin'ny Madagasikara sy Chine. Les associations des ressortissants chinois à Madagascar ont activement promu les échanges amicaux et la coopération économique entre les deux pays et leurs efforts sont reconnus. L'année dernière a aussi marqué le 15e anniversaire de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo. Aujourd'hui, l'Institut, accompagné avec les associations des ressortissants chinois à Madagascar, poursuivant l'expérience de l'année dernière, célèbre le Nouvel An chinois avec nos amis malagasy, faisant rayonner l'amitié traditionnelle sino-malagasy et renforçant la compréhension mutuelle entre les deux peuples.
在此，我要特地感谢塔那连佛师父。 Quand le printemps arrive, l'herbe croît et l'espoir vient. Pour la nouvelle année 2024, nous sommes pleinement confiants. Cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la Nouvelle Chine. Nous travaillerons à faire avancer fermement la modernisation et à construire sans cesse une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Dans le même temps, nous ouvrirons inlassablement à promouvoir l'amitié et le bien-être de nos deux peuples. 在此，恭祝大家龙年大吉，阖家幸福，万事如意。 Je vous souhaite encore une nouvelle année de santé, de bonheur et de prospérité. Fotoana fifaliana sy fifampizarana ny taom-baovao sinoa na ny fetin'ny lohataona. Io no hamafisin'ny solotenan'ny fikambanan'ny sinoa eto Madagasikara. Ny fotoana toy itony izy no ahafahana maneho ny firaisan-kina sy fihavanana ary hanamafisana ny fifandraisana bebe kokoa amin'ny vahoaka malagasy. 有一个姑娘，她有一些叛逆，她还有一些疯狂，没事儿吵吵小架。 Ny fampisehoana sy fety toy izao no ahafahana mandrefy sy manome ohatra velona amin'ny fahasamihafana sy ny harena ara-kolontsaina ananantsika. Ahafahana maneho ny fahafahan'ny kolontsaina samihafa miara-mivelona, mifanindran-dalana sy mifangaro ihany koa izany, hoy ny ministry ny kolontsaina sy ny serasera tamin'izany fotoana, Andriamatoa Augustin Andriamananoro, izay nanome voninahitra ity fetin'ny lohataona ity herinandro vitsivitsy tao aoriana andraisan'io toerana io. Ny fifanakalozana ara-kolontsaina toy izao izay mampanankarena hatrany ny kolontsaina malagasy. C'est avant tout un pays ami. Notre relation ne date pas d'aujourd'hui. Il y a récemment encore, l'année dernière, nous avons célébré le 5e anniversaire de la relation diplomatique entre Chine et Madagascar. C'est demi-siècle de relations de coopération et de confiance. Et à présent, cette relation ne fait que sembler avec le renouveau de la coopération en matière culturelle. Car la Chine projette de devenir un partenaire culturel à travers le ministère de la Communication et de la Culture que je représente. De nombreux jeunes aujourd'hui sont attirés à apprendre la culture chinoise, à apprendre la langue chinoise pour une compréhension de ce grand peuple jaune. C'est un atout précieux dans un monde interconnecté et je me réjouis de voir ces jeunes malgaches issus de l'Institut Confucius d'assister aussi à leur performance que nous venons sur ce parvis de l'Hôtel des Villes. Et cette représentation montre que vous avez bien assimilé au fond de vous-même et surtout apporté dans vos cœurs la Chine. À travers l'ambassade de Chine, je tiens à saluer particulièrement notre ami, monsieur le chargé d'affaires, que j'ai eu l'occasion de recevoir récemment dans le cadre de sa visite de courtoisie au ministère de la Communication et de la Culture, au cours de laquelle nous avons pu aborder quelques points d'avancement sur les projets de coopération culturelle entre nos deux pays. Merci, cher ami, pour votre dynamisme et pour votre volonté à raffermir le lien d'amitié qui s'est instauré entre nos deux peuples. Votre engagement envers l'éducation et la promotion interculturelle est une source d'inspiration pour nous tous. Amin'ny mahataona ny dragona azy izay, manana ny toerana manokana ny dian'ny dragona na ny danse du dragon teto.
tsy vitan'izany fa mbola noravahan'ireo mpianatra nanao ny fampisehoana tamin'ny dian'ny liona, ny haiady sinoa, ny fampisehoana hira sy ny dihy sinoa ary ny hetsika ara-kolontsaina sinoa isan-karazany ihany koa ity hetsika ity. 何时长向别时圆，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事古难全，但愿人长久，千里共婵娟。 Amin'ny mahafifanankalozana ara-kolontsaina azy dia nibahan toerana ireo kolontsaina sinoa nampisehon'ireo teratany sinoa sy ireo malagasy mandalina izany eny anivon'ny anjery manontolo. Fa lehibe indrindra ihany koa anefa ny fampisehoana ireo kolontsaina malagasy niarahan'ny andaniny ronanao toy ny hira sy dihy malagasy. Teto Antananarivo ihany no nisian'izay hetsika ara-kolontsaina tamin'ny fetin'ny lohataona na ny taom-baovao sinoa izay. Nanao hetsika ihany koa mantsy ireo mpandalina ny kolontsaina sinoa tao amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana dia i Toamasina izany. Hetsika izay notarehin'ireo mpampianatra sy mpianatra eo anivon'ny ivon-toeram-pampianaran-teny sy kolontsaina sinoa ao amin'ny anjery manontolon'ny Barika 5 any Toamasina. Nisy ihany koa ny fampisehoana ireo dihy nentim-paharazana, ny fampisehoana haiady toy ny kung-fu, ny fanandramana ireo karazana sakafo sinoa samihafa izay nanamarika ity fetin'ny lohataona ity. Afaka nahita sy nijery ireo mampiavaka ity firenena ity sy ny akantony ireo mponina tao Toamasina. 通过这些节目，你就能看出来，我们中马文化交流已经进入到一个很深的层次。dia arak'izany hetsika zany a dia hitantsika fa efa miditra somary amin'ny lalindalina kokoa ny fifandraisana misy eo amin'ny Madagasikara sy Chine. 未来呢，我们孔子学院将继续深入加强中马文化交流的工作。 dia ny asanay amin'ny hoavy amin'ny fotoana hoavy zany a dia mandeha lalindalina kokoa amin'izay fifandraisana ara-kolontsaina eo amin'ny firenena rotota zay.
fety tsotra fotsiny anisony sisan'ny fetin'ny lohataona, fête du printemps na ny taom-baovao sinoa, favolombelon'ny fifankatiavana sy fiarah-miasa eo amin'ny firenena roa tonta izany. L'année du dragon, je souhaite à ce que la coopération entre Madagascar et la Chine, et notamment la coopération entre la région Atsinanan et l'association chinoise, opte vers la prospérité et le succès, parce que dans la tradition chinoise, le dragon représente la chance, la prospérité, la puissance. Tokana ihany ny tanjona amin'ny fankalazana ny fety toy izao eto Madagasikara dia ny fampiroboroboana, ny fifankazahoana avy amin'ny andaniny sy ny ankilany ary ny fanomezan-danja, ny firalahiana sy fiarah-miasa eo amin'ny firenena sinoa sy malagasy.